Miarahaba tompolahy, finaritra tompovavy manaraka hatrany ty fandarina zany malaza ity. Raha ohatra ka azoina tsara ny faneho-kevitra natao Ngiahiany Rajoelina tamin'ny alahady teo, raha miresaka lalàna isika dia tsapa ny faneho-keviny fa i Andry Rajoelina tsy fehezin'ny lalàna malagasy ny Andry Rajoelina miteny iny. Miresaka izany isika amin'ity fandarana ity satria lasa sady ao anatin'ilay mpilalao izy no mpitsara izy no mpanao lalàna ihany koa no mpahay lalàna manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Antony zavatra telo ny resahantsika raha ohatra ka miresaka ny resaka nationalité na ny fizakan-jom-pirenena frantsay any Andry Rajoelina. Tsy ny resaka lalàna izy, zany hoe reo rijaten-dalàna zay mifehy izany code de nationalité izany sy ny zava-boalaza ny lalam-panorenana. Ny any nambarany dia nekeny tsotra fa noho avin-janany amin'izy mampiana-janaka any ampitan-dranomasina dia nikarika ny ahazoana izany nationalité frantsay izany. Sa izao no nambarany rehefa mikasika azy dia ny amin'ny hoe taratasy kely izay 20 cm ve. Kanefa efa nambarantsika tamin'ny fandarina fa na dia 20 cm aza ny rehefin'iny taratasy iny, na mety ho latsak'izay enina na efatra na 3 cm dia tsy tonga ho azy any am-paosin'ny olom-pirenena samy hafa, indrindra ho an'ireo izay tena tsy tera tamin'ny frantsay kanefa mangataka ho tera tamin'ny frantsay izany taratasy mampizaka ny zom-pirenena ho an'ny olona hafa izany ho tera tamin'ny frantsay. Satria misy ny fepetra marobe tadiavin'ny lalàna amin'izany. Raha toa moa ka hoe efa tena teraka tany Frantsa, rehefa tena mazava ny antota taratasy nolovaina tamin'ireo razambe samy hafa dia tsy tonga amin'izany naturalisation izany. Fa eto moa dia miodikodina ny fomba fiarovan'ireo ao anatin'ny fitondrana any Ngiahiany Rajoelina amin'ny alalan'ny filiation sy ity naturalisation ity. De izy no miteny ny amin'ny hoe taratasy 20 cm tsy mitondra makay izany, ary miala 50 kilometatra anaty Antananarivo dia tsy miraharaha izany vahoaka malagasy. Heverina ho endrika fanambaniana ho an'ny lalàna sy ny fitondran-draharaha izany, indrindra ny fitondran-draharaha-mpanjakana ny resahantsika eto. Ary raisintsika ihany koa izany fanambaniana ny vahoaka malagasy izay vahoaka malagasy miorina eo ambony lalàna ary ambany lalàna. Ka tsy hoe filoham-pirenena dia afaka miteny izay tiany tenenina ka tsy fehezin'ny lalàna amin'ny lalàna malagasy code de nationalité, tsy marina izany ary tsy tokony ho atao izany. Zay ray. Fa mbola apetratsika eo anatin'izay ady hevitra zay hoe miezaka ny tsy ho fehezin'ny lalàna malagasy ity filohan'ny repoblika ity, ka na izy ara dia zay heverina ho mpifaninana amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika dia mametraka ny ady hevitra ny amin'ny hoe be loatra ireo kandidata amin'ny fifidianana farany teo. Mody nanontany mpanao gazety ary izy ka nilaza fa misy ny candidat farfelu. Tsy anjarany no mamaritra izany satria izy raha teo azo eritreretina fa mbola ho candidat, ka raha mbola ho candidat izy dia ny mipetraka eo ampovoany no tokony ataony ary maka ny toerany ray aman-dreny ihany koa. Ny fikitihana lafin-javatra tahaka ireny dia mitaky ady hevitra eny anivon'ny ny anteny meram-pirenena. Mitaky ady hevitra ihany koa hifanarahana miaraka ny voameram-pirenena mahaleotena misana ny fifidianana sy ireo aktera politika ary ny mpanara-maso ny fifidianana eny hatramin'ny vondrony iraisam-pirenena, satria ny anto-bola arotsaka ny candidat mandritra ny fotoana ny fifidianana zany na ny caution dia tsy vitany hoe mielimine candidat fa mety mametra ny herijika ny olona zay mety manam-piniavana sy te aneho ny heviny amin'ny alalan'izany fifidianana zany, ka tena aprisiana mihitsy aza ny olona hiatrika fifidianana fa tsy ho sakanana hiatrika fifidianana. Izy moa tsy manambany ny mpanao politika amin'reto mpitondra fanjakana reto, indrindra ny mpanohana ny Andry Rajoelina ny amin'ny hoe tsy samy hiatrika fifidianana ny mpanao politika, fa ay izy indray no misakana amin'ny mpanao politika tsy hiatrika fifidianana. Roa zay resahantsika izay tsy tokony ho ataony amin'ny mahafilohan'ny repoblika azo ho isika ny amin'ny hoe izy no mametra ny vola na ny anto-bola zay tokony handraisan'ny candidat anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy andraikiny izany ary tsy tokony hidirana. Lalàna no tokony hifampifehezana an'izany ary ny aktera politika rehetra no tokony hisehatra amin'izany fa tsy olona anankiray izay mieritreritra ho candidat sy mbola hiverina haka ny andraikitry ny filohan'ny repoblika no hametra sy hanao fisakanana ny candidat hafa amin'ny alalan'ny anto-bola.
efa nazy tombony tamin'ny fitantanana ny raharam-panjakana manko Andriamatoa Iany Rajoelina sy ny mpiara-dia aminy ka na 10 milliards io na 20 milliards no ho caution manana an'izany izy ireo satria eo ampelantanany ny fikirakirana ny volam-panjakana sy ny andraiki-panjakana rehetra. Fahatelo resantsika anatin'izay hoe tsy fehezin'ny lalàna malagasy zany Andriamatoa Iany Rajoelina dia nambara ny faharadalàna ny fionany tamin'ny solombavambahoaka nandritry ny motion de censure ireny. Kanefa ny tokony ho fantatry ny rehetra dia hoe ny fivoriana natao dia fivoriana ara-potoana ary fionan-dehibe no nisy tamin'iny, tsy hoe fanolorana proposition de loi na projet de loi zany hoe tolo-dalàna na volavolan-dalàna fa tena tolo-pe-ikevitra mihitsiny hitsipahana ny gouvernemanta sy ny prime ministre, zany hoe tena ao anatiny ny asan'ny solombavambahoaka tanteraka izany fionan'izany saingy natsahatry ny teny anivon'ny fiadinan'ny repoblika sy ny paipaikady teo anivon'ny gouvernemanta dia nampanatsoana teny amin'ny arena ivandry reo solombavambahoaka ary tao anatin'izany filohan'ny repoblika zay ambarany lalam-pandrenina fa tsy tokony hifandray amin'ny solombavambahoaka indrindra raha misy afatra tiany ho ampitaina. Hafatra ny fampitsarana ny motion de censure ka izany fampitsarana ny motion de censure izany zay tsy mipetraka ao anatin'izay séparation de pouvoir izay na fisaraha-pahefana satria hafa ny andraikitry ny mpanatanteraka hafa ny andraikitry ny mpanao lalàna dia tsy tokony fampitsabaka izany. Saingy ny teny Rajoelina tamin'ny lahady teo fa fanaraka ny lalàna tsara nataony ary tsy nisy fanitsahan-dalàna dia gaga ihany isika. Niraisiny ohatra tsotra ary ny hoe azo ny atao raha te hiara isakafo amin'ny solombavambahoaka kanefa misy fepetra avokoa izany rehetrarehetra zany amin'ny mahafanjakana republikana antsika hisiny ny fisaraha-pahefana ka samy manana ndraikitry isika averina ihany ny mpanatanteraka ny mpanao lalàna ary ny fahefana mpitsara. Raha tsy ajaina manko izany dia lasa fanjakan'olo tokana no misy eto, l'état c'est moi dia lay mpitatana ny firenena no misy eto. Donc tsy ao anatin'ny fanjakana republikana tsika fa fanjakana zay entin'olo tokana, fehezin'olo tokana, fanjakana izay tsy manaja lalam-pandrenana. Reo anton-javatra telo reo no entsika ilazana fa mitady tsy ho fehezin'ny lalàna malagasy Andriamatoa Iany Rajoelina ary efa tsikaritra tokoa izany tamin'ny fanendreny gouverneur zay tsy ao anatin'ny lalam-pandrenana. Efa tsikaritra izany tamin'ny alalan'ny neutralité politique de l'administration ary mbola mivandravandra tamin'ny alahady teo fa nentin'ny niakadapa niaraka tamin'ireo mpikatrika anatin'ny volomboasary sy ireo olona nitendreny tao anaty fanjakana zay milokony volomboasary reo eo anivon'ny foloalinda malagasy. Nasainy nitehaka ary nasainy ihany koa reo position politika raisina manoloana indrindra ny famaliny ny fitsikarana nataon'ny mpanohitra azy. Kanefa ho isika tokony tsy hitoetra ao anatin'izany resaka fiandaniny izany ny foloalinda malagasy fa saingy nampidiriny ilay filohan'ny repoblika tao anaty politika tanteraka ny foloalinda malagasy tamin'iny alahady iny. Tonjavatra iresantsika izany fa tena mitady tsy ho feheziny ny lalàna malagasy Andriamatoa Iany Rajoelina ary efa tsikaritra zany amin'izao fotoana izao ka hanairana ny mpanao politika ny fiarahamonim-pirenena sy ireo izay mieritreritra fa tia tandrazana ho an'ity Madagasikara ity. Ny minisitra ao anatin'ny gouvernemantany ihany manko no miteny fa tsy misy ambony lalàna eny na dia amin'ny filohan'ny repoblika azy ko maninona tsy ampiarina amin'ny filohan'ny repoblika ny lalàna. Ny lalàna ihany koa tsy manasokajiny amin'ny hoe reto tompona andraiki-panjakana fa reto dia olona mandalondalo fotsiny ihany, tsy tahataka izany ny fomba fampiarana ny lalàna eto Madagasikara. Apetrantsika mazava ao anatin'ity adevitra ity fa mitady tsy ho feheziny lalàna malagasy Andriamatoa Iany Rajoelina tamin'ireo faniohon-kevitra nataony ireo sy ny fisehoana nataony tamin'ny lahady iny. Asa noho izy efa frantsay ve? Asa noho izy efa mahatsiaro sy manana antoka fa ampy ny vola eo an-tanany ahafahany mifehy Madagasikara, ahafahany ihany koa mifehy ny androm-panjakana ary ahafahany ihany koa mifehy ny tontolo ny foloalinda malagasy ka manao izay tiana tao Iany Rajoelina. Petratsika izany fanontaniana izany satria mahagaga sy mahavalalana ihany reny fihetsika ireny. Marana antsika ty fandarina zany malaza ity dia fanehoan-kevitra telo misesy. Andriamatoa Julien Andriamorasata dia miresaka ny amin'ny hoe tsy maneho fanehoan-kevitra faiky izany na hoe tsy ara-dalàna izany ny eo anivon'ny Banque mondiale. Andriamatoa Parainy Auguste indray dia miresaka ny amin'ny hoe tsy tokony ampitovizina ny zava-misy any Amerika ankahan'ny Andriamatoa Obama ny kahan'Andriamatoa Iany Rajoelina satria teratany Amerikanina Barack Obama fa tsy teratany Kenianina. Tahaka izany ihany koa Rivo Rakotovao ny aminy hoe tsy motifa na hoe tsy azo raisina ho anisan'ny fototra
nahazony izany taratasy izany ny hoe mampianajanaka any ampitan-dranomasina satria hoy ro Ivrakoto vao tsy sambany vao Iany Rajoelina no nampianajanaka ho an'ny malagasy any ampitan-dranomasina. Arahantsika ireo fanehoan-kevitra telo ireo ahafahantsika misaintsaina ny zava-misy isaorana etony de fahita lavitra rahavavy nakana ny sary ho an'Andriamatoa Parena Auguste sy Andriamatoa Ivrakoto vao nampiasaintsika anatin'ity fandarana ity. Za zao mahita mihitsy fa ny ataoko hoe ny roa ampatelo ndratrany lazainy teo zany de avy amin'ny fony, avy amin'ny eritreriny fa ny président de la République amiko manokana ty tokony entourena olona manam-pahaizana tsara mihitsy matotra tsara mihitsy ary manana expérience amin'ny fitantanana ara-pirenena amin'ny domaine isan-karazany ka tsy fantatra moa ny président mety manana an'izany angamba izy ao amin'ny eo fa tsy fantatra za aloha tsy mahita hatramin'izao mahita taratra hoe tena manana an'izany olona tena manam-pahaizana manokana zany izy spécialiste mihitsy reo amina domaine maro samihafa any amin'izay fotoana zay tsy ny eritreriny sy ny fony no miteny fa mba hevitra tombona mihitsy zavatra tokony ho lazaina. Raha miresaka izy ny resaka nationalité de hafa ny resahana anazy fa sy miresaka texte izy hoe inona ny texte misy aty am'sikany texte juridique misy aty am'sikany zay tokony ho teneniny fa sy hoe Barack Obama no resahany origine ny Barack Obama Kenyany fa sy nationalité-ny. Takomana fotsiny le lalàna fa any amin'ny sentosentom-po hoe ny rahako ny fitiavako ny tanindrazako sy ny akoatran'izany moa zay mandany andro atsika hoe noho ny zanako fa firy amanjato moa ny olona mampianajanaka any an-dafy zavatra samy hafa be zany tsy voatery ho vazaha ianao va afaka mampianatra olona zanaka any an-dafy raha zay fotsiny ilazanao nangatahanao an'le izy tsy mary zany zay nylazaiko hoe manahirana be mihaino an'ilay filoham-pirenena satria mba filoham-pirenena ihany le izy de nanomana aniva hoe tsy manana zavatra tombotombona kokoa fa de resaka fotsiny zay taratasy kely santimetatra kely iny ny rahako de manao ohatra amina mpitondra fanjakana lehibe na olon-dehibe teto amin'ity zao tontolo zao ty zay ohatra diso be zany zava-misy zany malaza anjarany rehetra no mandinika sy misaintsaina zava-misy aina amin'ny firenena ankehitriny akasitraka tompolahy makatelina tompovavy.